Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Iondroka ivavaka isika ry havana. Ray tsara indrindra ô. Mideranao zahay manome voninahitra ny anaranao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Misaotra anao zahay fa velonaina. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no anatonanay anao ankehitriny. Mankasitraka satria mbola noho ny famindramponao no ahafahanay hitanilanila indray eto anatrehanao amin'izao maraina izao ka handray hiaino ny Hafatrao. Mifona aminao Jesosy. Nampalahelo anao ny fieritreritray, ny fiteninay, ny fisainanay, ny fomba mampanao izay tsy maneho ny voninahitrao. Tompo malalo, mangetahetanao ny fanahinay. Ampianaro zahay, fanahinao masina ny aoka hanome izay teny rehetra ahafahako indray mizara ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao. Fanahy masinao anikasika ny fona ihany koa, ahatonga anay ho fo lonaka hitsiriana izany teninao izany. Mitenena Tompo, mitenena araka ny fombanao, mangetahetanao zahay fa tsy ny mofy antoko ny velomanay fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao. Misaotra Tompo, hoderako mandrakizay ny voninahitrao. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana. Ary dia mbola mpitombony amintsika hatrany ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Ny lohateny vatsim-panahy izay omenantsika amin'izao maraina izao dia mitondra ny lohateny hoe Tolory Azy ny saotra. Tolory Azy ny saotra. Hojerevantsika ny epistily. Epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko 7:5-10. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Mizara loha hevitra roa lehibe tahaka an'izao indray ary, izao vatsim-panahy izao araka izao tenin'Andriamanitra izay noenointsika izao. Voalohany indrindra, isaorana ny Andriamanitra hoy Paoly apôstôly. Isaorana ny Andriamanitra hoy Paoly apôstôly. Ary ny faharoa, inona no isaorana azy? Dia hoe noho ny fanomezany tsy azo tononona. Izao teny izao ry havana dia maneho tokoa teny feno fankasitrahana ho an'i Jesosy Kristy Tompo izay nolazain'ny Paoly apôstôly. Nambaran'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto izany. Ary dia nanatanteraka teny fisaorana izy. Satria tsapany tokoa ny fanomezana izay tsy tambo isaina. Ary tsy mety ritra voarainy. Afy tamin'ilay nahary dia Andriamanitry ny Israely izany, Jehova tompony maro. Azany nahatonga azy ny lohabava eto hoe isaorana ny Andriamanitra. Eny ry havana. Tsapany tokoa fa niasa teo amin'ny fiainany ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izany. Ary dia tsy adino no velively ry havana. Tsy adino no velively fa ity Andriamanitra tompony ity dia Andriamanitra velona. Andriamanitra mahery. Ary izy ny loharano sy fototra izay miaviny ny fitahiana rehetra sy ny fahasoavana rehetra teo amin'ny fiainany. Tsaroanao ve Isaoly fahiny? Ilay mpanenjika fivavahana? Ilay mpandrava fiangonan'Andriamanitra? Izy ankehitriny no velom-pisaorana. Ilay niova fo lasa atao hoe Paoly ankehitriny. Raha niona taminy Jesosy Kristy teo amin'ny vavahadin'i Damaskosy dia tsapany fa ilay olona mendrika ho faty, ilay olona mendrika ho very mandrakizay no indro no raisy ny mpamonjy, no indro ny aona tamin'ny mpamonjy ka nolazain'i Jesosy hoe Saoly, Saoly, izaho ilay Jesosy Kristy no enjenao.
fitiavana, teny mamy no nandraisan'ny tompo azy. Rariny loatra ry havana izy a. Raha toa ka velom-pisaorana an'Andriamanitra mandritra ny andro rehetra ny ainan'i Paoly. Satria tsapany fa Andriamanitra tia, Andriamanitra fitiavana, izao Andriamanitra ivavahany izao. I Davida mpanao salamo koa dia natsapa zany fitiavan'Andriamanitra zany ka natonga azy nanoratra ny tononkira-panahy any amin'ny salamo. Salamo 7:100. Nambarany tsara zany hoe fankasitrahana feno an'Andriamanitra zany. Ahoana hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy? Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko hoy izy, misaoran ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Eny ry havana. Fanahy ilay zanak'Andriamanitra masina petraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny zanak'ondry aza. Ry havana, dia mba velom-pisaorana ny ray ihany koa ange. Ary anatin'ny tolombavaka an'i Jesosy matetika izany. Hitantsika ohatra ao amin'ny Jaona 1:9-7. Hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo hoe, Ray o, misaotra anao aho, fa efa niaino ahy ianao. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary ry havana malala amin'ny Tompo miaino ny vatsim-panahy dia izao hoe, manao ahoana koa ny fisaorantsika an'Andriamanitra. Manao ahoana koa ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Eny ry havana, fa na dia izao fofinaina omeny antsika izao anie, raisitsika maimaim-pony. Matetika mantsy ry havana, ny hataka no mameno ny tolombavaka antsika matetika fa mahalana ary dia matetika antsika ry havana tsy mba feno fisaorana an'Andriamanitra. Anio ary ry havana dia mampafantatra antsika ny tenin'Andriamanitra indray androany fa ankasitrahan'Andriamanitra ny fankasitrahantsika azy, ny fisaorantsika azy. Ary zao tsy amin'ny soa sesehena ihany, fa i Paoly apôstôly ry havana dia nambarany fa amin'ny zavatra rehetra niseho amin'ny fiainany, na dia nandiady tsarotra izy, dia nekeny daholo ny fitantanan'Andriamanitra azy tamin'ny fiainany, ary tena nankasitrahany izany. Ary izany nahatonga azy nanoratra tokoa. Milaza any amin'ny Tesaloniana 1:5-7 milaza hoe, misaora hoy izy amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Eny ry havana malala ao amin'ny Tompo. Raha mandeha tsarotra anao androany, dia izao hoy ny tenin'ny Tompo ary amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao tokoa hoe, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. I Paoly apôstôly ary nisy antony manokana koa misaorana an'Andriamanitra eto. Ary tena zava ny teniny izay miroso, mampandroso antsika any amin'ny lohahevitra faharoa manao hoe, noho ny fanomezana tsy azo tononona hozy izy. Ny eken'ny Paoly zany ary tena hoe namafisy ny mafy fa tia Andriamanitra izay vavahany ity dia Andriamanitra mpanome ny soatrany izy. Mpizary izy. Satria ny Tompo dia milaza fa ny hevitra ozy tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako. Noho izany, ninona zavatra ny ainan'ny Paoly apôstôly dia fantany fa mahasoa daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra azy amin'ny fiainany. Ity Andriamanitra ivavahan'ny Paoly ity mantsy ry havana, izay ivavahantsika ihany koa ankehitriny satria tsy miova tokoa izy ho maly sy ny mandraka izay dia mihevitra hatrany ry havana ny hahatsara antsika, ny hahasoa antsika ary ny planiny dia tsara hatrany ry havana. Ary ny fanomezan'Andriamanitra dia zao mampibaribary tokoa fa izy tokoa ry havana dia mahefa ny zavatra rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ary dia asehony amin'izay mpanaradia azy ry havana, indrindra izany fitiavany lehibe izany. Ary nambarany Paoly fa hozy izy hoe zany fitiavana izany, zany fanomezana omen'Andriamanitra izany hozy izy dia ahoana hoy izy tsy azo tononona. Tsy azo tononona. Zany hoe tsy takatsy saina zany, lehibe zany, tsy azonao faritana zany, tsy azonao refesina zany. Zany fanomezana omen'Andriamanitra tsy azo tononona izany. Ary zao
zay zany fanomezana izany dia fanomezana zay mihoatra lavitra no ny heverintsika azy zany, mihoatra lavitra no ny antenaintsika zany fanomezana izany. Ankehitriny ry havana de resy lahatra antsika ry havana fa inona azy zany fanomezana izany izay lazan'ny Paoly eto izany. Io ry havana tsy inona tsy akory fa ilay fahasoavana amin'ny teny baiko dia atao hoe grâce, izay nomen'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny sainao zany, tsy hitanao maso zany, tsy azonao refesina izany ry havana. Ka eny ry havana, na dia hoe mikasa te haniry an'izany fatratra ary izao sianao dia zao dia omen'Andriamanitra atsika maimaim-poana izany. Kanefa tadidio ry havana fa tsy azonao koa hovidiana sy hovidiko amin'ny vola sy arena izany. Ary tsy nitakian'Andriamanitra takalony koa zany, natambiny amiko sy aminao zany, fa nomen'Andriamanitra maimaim-poana izany ry havana malala. Zavatra irianao fatratra izany mba ho azo na hiainana izany. Kanefa zao tsy azontsika na oviana izany amin'ny ezaka izay ataontsika ry havana maha olombelona antsika. Fa Andriamanitra irery no mahay manome an'izany. Ary zao koa no tsarovy ry havana, nomena antsika maimaim-poana zany, na dia zao na dia tsy mendrika aisy anao ara izany, na dia tsy sahaza aisy anao ara izany ry havana malala ao amin'ny tompo. Izany fahasoavana izany ary dia entina manambara an'ilay zanak'Andriamanitra nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy tompo zany sy ny inona ry havana, ny fiainana mandrakizay izay hoentiny ho amin'ity zao tontolo zao miaina miaizina zay mila fanavotana ity ry havana. Aza indrindra na tonga ny Jauna nilaza any amin'ny Jaona 3:5-10 fantatrao tsara zany teny zany ry havana, hoy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ahoana ozy nomeniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ny sarobidy indrindra teo am-pelatanan'Andriamanitra no natolony maimaim-poana ho aisy anao mba ho famonjena. Ary zao tsy nandrasana zany ry havana, tombontsoa manokana ho azy zany, fa nomeny antsika zany satria tiany isika ry havana. Ry havana malala ao amin'ny tompo mba fantatsika fa zany halalo ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona izany. Indrindrandrindra isika zay mpanota ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsy tiantsika ry havana ho resy amin'izao fiainana izao, hivarina ho any amin'ny elo. Fa tiany isika ry havana mba ho velona. Ka inona no natolony ilay fanalahidy ny fahafatesana araka ny tenin' Jesosy Kristy milaza hoe izao no lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana ao aminy zany izany fanalahidy ny fahafatesana izany. Ary dia zao ry havana, tsy mendrika ho antsika velively zany ry havana, ary tsy hananantsika io tsy hananantsika mihitsy io fahasoavana io, kanefa izao natolotr'Andriamanitra izany mba hamonjena antsika olombelona ry havana. Ka ny hafatra ho aisy anao ary dia zao hoe andao ary hoekentsika ary ho raisitsika izany fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana izany. Ny anjarako sy anjaranao dia zao fotsiny: mandray vonina handray, manaiky handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy marina ny fiainako sy ny fiainanao. Ny olona mandre ny filazantsara na ny vaovao mahafaly ry havana, kanefa ry havana tsy mandray ary tsy mino azy, inona moa ny filazantsara dia Jesosy izany no toriana amintsika izany, Jesosy fiainana izany. Ka raha tsy mandray atsika dia zao very anie tsika ry havana malala ao amin'ny tompo. Ka taony fanahy masina ary isika mba izao hanao ho zavatra lehibe indrindra, zany hoe fiheverantsika an'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fisaorana azy, amin'ny alalan'ny fankasitrahana azy. Fa tsy toy izao tokoa isika ry havana raha tsy teo ilay mpamonjy, dia izy ilay tonga nitady sy hamonjy ny very. Antsony koa tsika mba hijoro vavolombelona ry havana malala, ka zao hanambara ireo fitahiana matretrika izay natolotr'Andriamanitra antsika ry havana malala. Fa ny lehibe indrindra dia ny hoe ny hanambara antsika ny Jesosy Kristy mihitsy, izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Nahazo maimaim-poana antsika dia tiany koa hizara maimaim-poana, ary dia natolony ho antsika
izany hafananantsika ry havana hery hanambarantsika amin'ity zao tontolo izao ity zao fa velona Jesosy Kristy ary mbola vonona handray ny mpanota. Ry havana malala ao amin'ny tompo, atolory azy ny saotra andao ary ry havana ho ambarantsika fa Andriamanitra mendrika ny saotra sy dera sy laza. Izao Andriamanitra ivavahantsika zao ka hiaraka koa isika iventy tahaka ny nataon'ny Paoly apôstôly hoe isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezana tsy azo tononona. Aleloia. Amen. Vavaka isika ry havana. Misaotra anao zahay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Mankasitraka mbola nanomezanao anay tenin'ny fiainana ankehitriny. Ampiorina anay hatrany amin'ny fitiavana anao sy ny fanarahana anao. Misaotra anao zahay Jesosy fa nanotra ny tenanao tokoa ianao amin'ity zao tontolo zao ity. Hamonjy ireo zay babo, ireo zay very, ireo zay niaina tao anatin'ny maizina ary mbola manohy an'izany ianao amin'ny alalan'ny filazantsara zay torianao sy ambaranao manakohako eran'izao tontolo zao amin'ny alalan'ireo mpanomponao. Misaotra Tompo, mankasitraka feno amin'ilay fahasoavana omenao dia ilay fanomezana tsy azo tononona tokoa raisinay maimaimpona aminao. Taio ny teny itsiry ety anatinay tsirairay avy. Mamindra fo aminay amin'ny tsy fahatanterahanay ary dia omeo anay Tompo ankehitriny ny fanahy masonao atsapany mandrakariva fa sambatra izahay manana anao mankasitraka Jesosy ka mba isa koa izahay ilaza tahaka ny Paoly apôstôly tsisy ataonay rehareha afa-tsy Kristy Jesosy dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ho anao ny voninahitra mandrakizay fa ny fitahiana sy ny fahasoavana irotsaka mandrakariva ho amin'ny mpanomponao. Aleloia. Amen.